Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy no isaoranay anao indrindra. Misaotra anao zahay ny amin'ity fionan'ny mpiaino radio vaovao masoa ity na eto amin'ny miaraka anatina efitrano tahaka an'izao na izay manaraka ny amin'ny Facebook rehetra any mankasitraka anao zahay fa mamangy anay ianao mitondra ny teninao ho anay. Aina ho anay ny teninao ary fantatray loatra efa ny ainanay fa fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Mideranao zay ny amin'izany. Miara misaotra anao zay tsy hoe te fotsiny fa tena misaotra ny amin'ny tantaran'i Davida manokana nosoratanao atao anaty Baiboly. Misaotra anao ny amin'izay fanambarana rehetrarehetra voarainay ary mamarana an'izany zahay ary amin'ity an'ity fantatray fa tsy hoe tapitra androany ilay izy dia tsy mahafantatra mihoatra intsony zay momba ny Davida fa mbola hiteny aminay hatrany ianao. Fa amin'ity an'ity zay tompo mangetaetanao be indray ny aty anatinay rehetra mitenena aminay ny olona tsirairay tonga eto misy ankizy eto Jesosy, misy tanora eto, misy lehilahy, misy vehivavy. Fantatrao tsara daholo ireo tena tsy fantatro ireo Jesosy fa fantatrao ny any anatiny, fantatrao ny ilainy, fantatrao ny tianao ahitsy aminy dia ndreto zahay mety ahitsinao, ndreto zahay mety ho kasianao, mety misy fery any Jesosy mila atao pansement be, mety misy fanasitranana tianao atao ao nefa mety marary anay aza tsy maninona. Alefaso tompo ny fanasitrananao amin'ny teninao ho anay tsirairay dia tsisy mody maina izany eto fa mandray teny manasitrana zahay mandray teny mamelona anay tsirairay. Fananao masina ny miasa manome fifantohana ho anay ary arovana manokana ny fitaovana rehetra, arovana amin'ny fahatapahan-jiro samihafa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitrintsika amin'ity taona 2024 ity mandrapahatonga ny volana Desambra dia kristianina samy mitondra ny hanitry Kristy. Efa nizarainy rahavavy teo ihany izay averimberiny izay hoe mitondra ny hanitry Kristy. Izay tsika izay mitondra ny fofon'i Jesosy. Naiza alehantsika rehefa miala amin'ny toerana anankiray tsika dia tsy mamofona izao tontolo izao, tsy mamofona ny fitiavan-tenantsika fa mamofona Jesosy eo amin'ilay toerana ialantsika. Izay ilay tediavintsika ao amin'ny Korinthiana 2:4-5 ny teny tondrantsika ny fiainantsika rehetra hoe fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Mianatra ny fiainan'i Davida isika hoy isika sy ianao izay mamarana indrindra amin'ity an'ity asan'ny apôstôly 2:7-2 ilay teny izay manamarika be ny tany anatin'ny fon'Andriamanitra kay fa rehefa nitady Andriamanitra nitady izy hoe aizany ahita Davida no hitany. Mbola kely Davida no nanomboka hitan'Andriamanitra any amin'ny Samuela voalohany any amin'ny 7:12 any mbola kely izy, mbola any amin'ny 10 taona any raha mbola misy ankizy. Nahita teo misy ankizy kelikely eto amintsika eto teny aminao hoe zao ianao kely zao dia efa fidin'Andriamanitra ianao efa hitan'Andriamanitra. Le izy ange tsy hoe tamin'izay izy vao hita, tamin'izay Davida vao hitan'Andriamanitra fa hoy ny Jeremia 1:5 mbola tsy tany am-boky le zaza kely any anaty kibo mifaniry any zany zao kibon'le rahavavy kelyntsika ato io mbola voany efa voafidin'Andriamanitra fantany tsara amin'ny date de naissance an'io zaza io. Ny ianao fantany tsara dia tamin'ny ianao nangataka azy tamin'ny 2019 tsy nahazo ianao. Raha ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra voakajiny tsara daholo, ao amin'ny tsara daholo dia efa hatramin'izany izy no nifidy an'i Davida ary nifidy antsika sy ianao. Inona ny hitany tany anatin'ity Davida ity olona anao ny sitrapony rehetra. Amin'ity an'ity mamarana ny fiainan'i Davida tsika. Sokafanao ny any amin'ny Samuela 2:5-20. Samuela 2:5-20 dia niresahantsika an'io dia azafady re raha afaka fahasaha moa dia mpitsabo dia hiresaka cancer ara-panahintsika sy ianao. Efa naheno cancer moa ianao ty? Fantatrao ve zany hoe cancer zany oma miadana, zavatra mihinana miadana, zany ny dikany hoe cancer amin'ny teny malagasy.
mamiadana dia hoy aho hoe ny lohahevitrintsika amin'ity anio ity dia ny hoe mitandrema tena amin'ny cancer ara-panahy. Amin'ny mamiadana ara-panahy tonga dia nataoko teny frantsay kely ohatran'ny olona izy fa aza tsiny rangaha. Fa samy mahay an'izany daholo. Fa izany zavatra tena mampiorina ny hodi-dohantsika sy ianao mihitsy raha misy miteny mandeha any amin'ny dokotera ny olona rehefa mararirary matetika izay izy matahotra izy ary ny atahorany io ny zavatra atahorany voalohany. Io resaka hoe sao dia sady mandeha be mihitsy koa moa ny teknôlôjia samihafa dia mandeha be ny fampahalalana ny vaovao dia mahita amin'ny internet sy ny sisa cancer. Mitandrema ianao tena ary. Izay ny ampitandreman'ny tompo amintsika amin'izao fiafaran'ny fiainan'ny Davida hodiniantsika izao fa inga Davida tompoko ohatran'ireny olona me lehibe reny fa cancer tsy ho an'ny olona lehibe ihany. Ny manam-pahaizana dia miteny hoe manam-pahaizana tsisy Jesosy io dia miteny hoe any anatin'ny olona tsirairay dia efa misy cancer matory daholo. Cancer zany sela kely anankiray ny vatanao io dia namboarin'Andriamanitra amina sela mana lavitrisany miliarana selula. Izay no mitambatra, misy selula ny maso, misy selany ny sofina, samy manana ny azy daholo. Fa ny dikany hoe voan'ny mamiadana ilay olona misy sela anankiray izay nanapa-kevitra ny hanondrana. Izay ilay izy. Ao anatin'ilay vatan'ilay olona sela anankiray izy moa ve tahakany hoe omentsika saina anankiray izy zany fa lasa nanondrana izy zany dia nanondrana izy dia izy nefa mitombo ny sela ao anatintsika dia sela anankiray dia lasa sela anankiroa dia misy manondrana roa zany ao dia ilay anankiroa indray lasa mivadika anankiefatra sela manondrana efatra ny ao dia rehefa manomboka mengeza izy dia henon'ilay ohatra raha cancer nono ilay izy dia henon'ilay vehivavy hoe misy mivonto eto iny izy efa melasa lavitra izy zay raha avako no sady manararoatra ihany zany no miteniteny aminao madokotera rehefa vehivavy ianao dia tsapaina hatrany ny tratranao iny indray mandeha isam-bolana tsapaina tsara. Fa amin'ny fotoana tsy ampozina no hitanao mipoitra ilay izy ka efa tao ary izay ilay resahantsika sy ianao amin'ity androany ity fa mazana amin'ny fiafarany inona moa mazana ny cancer zany diagnostika nahita rehefa manomboka amin'ny 50-80 taona ny olona. Rehefa satria efa nandeha moramora tao ilay izy. Fa misy olona tena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao maheno angamba ianao, misy olona 20 taona, misy any lalaina mpiasan'ny radio antsika taloha izao le maty iny, voan'ny cancer tonga dia vetivety be ny azy tsy ampy tapa-bolana nahafantarana fa azo antoka hoe efa zavatra ela tao fa izay ilay nahafantarana azy cancer nara tonga dia maty vetivety. Fa ny tianambara dia ity raha mila fantatra ohatran'ny aretina rehetra mila fantatra ao ilay izy hoe misy an'izay tsy ampitahotra anao fa hitanao ny cancer arakaraky ny fahafantarana azy mialoha ho araha resaka dokotera fotsiny resahana no ahafahana mijery azy mitsabo azy dia ianao mieritreritra foana hoe cancer zany tonga dia tsy azo tranona fa be da be ny cancer sitrana betsaka fa ny olana ny adiny cancer mihitsy tsy inona satria ela ilay izy vao fantatra dia lasa efa maka toerana dia ohatran'izay mihitsy ity ho resahantsika sy ianao ity cancer ara-panahy amin'ity androany ity zany omeny tompo ianao fahasoavana manokana amin'izao taonanao izao ahafantatra hoe ahoana ny hamantarantsika n'ity cancer ity ahoana ny soroantsika azy ary raha sanatria efa voa fa samy ahita etsika sy ianao hoe tompo kay efa voan'ny cancer dia omeny tompo antsika ny vahaolana fa misy vahaolana tsara tarehy izay tsy hoe vahaolana mampitonitony fotsiny fa manasitrana tanteraka. Lasitsika sy ianao ary Samuela voalohany 4:20 andininy voalohany aloha ny vakitsika zao ny soratra ao. Samuela 2 azafady tompoko
2:4. Ary ny fahatezeran'i Jehova nirehatra indray tamin'ny Israely ka dia nanome saina amin'ny Davidy izy hanao izay ahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana isaony Israely sy ny Joda. Tasy aloha zaraintsika tsara io fa manahirana be miaino azy. Ny fahatezeran'i Jehova aloha izy nirehatra indray tamin'ny Israely. Mandinika ny sady tena mandinika an'ilay texte mihitsy tsika sianao misy an'ilay hoe nirehatra indray dikany teo aloha zany efa nirehatra ilay izy dia mirehatra indray. Mahatsiaro ny Samuela 2:2 tsika tsaronao ve zany raha mamadika kely an'ilay izy ianao dia nahita ianao hoe ny zavatra niseho tao ny sazian'Andriamanitra, ny kapohan'Andriamanitra ny zanaky ny Jiosy ny zanak'Israely nitarihan'i Davida satria nomeny nasiany mosary nandritra ny 3 taona. Dia rehefa nanontaniany Davida, Andriamanitra efa maninona ary ty zavatra miseho ty dia satria nandika ny fanekena nataondry zareo tamin'ny Gibeonita ny Saoly tamin'ny andro nahampanjaka ny Saoly dia aty aoriana vao nivalian'Andriamanitra zay ilay izy. Fa rehefa mijery eto zany tsika dia mahita hoe ny fahatezeran'Andriamanitra nirehatra indray tamin'ny Israely. Rehefa mandinika ny mpandinika ny Baiboly dia sady miara-mandinika koa tsika fa sady manana fanamasina raha teo mihitsy tsika manana ny fanahy dia mandinika tsika ny fahatezeran'Andriamanitra fa naninona no nirehatra. Inona ny mampirehatra ny fahatezeran'Andriamanitra ato anatin'ity Baiboly ity. Izao aloha mila tao mazava tsara. Andriamanitra tsy Andriamanitra tsy oatra olona oatra tsika sianao dia hoe tezitezi-poana. Dia iny izy fa mipokapoka fahatany eny fa mba te hipoka tsy ohatr'izay Andriamanitra fa misy zavatra niseho tao matoa mirehatra ary tsy isan'andro nitenena amin'ny tenin'Andriamanitra nyty hoe nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezerany. Raha mandinika ny tantarany satria efa ty amin'ny fiafaran'ny fiainan'i Davida zao tsika mandinika an'izay tantara izay inona tamin'ny fiainandry zareo tamin'ny fiainana ny ainandry Davida, ny ainana tao anatin'ny fanjakan'i Davida mety hampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra dia mahita tsika ny tamin'ny tantarany Absaloma. Tsaronao tsara ny tantarany Absaloma. I Absaloma zanak' Davida mihitsy no nikomy tamin'ny Davida fa izy no nisoratena hoe izy no mpanjaka nefa Davida ny mpanjaka voahosotra Andriamanitra. Dia ny mpandinika ny Baiboly dia miray hevitra hoe io no antony io fahatezeran'Andriamanitra io fikomiana nataony Absaloma io. Ny anton'izay mahita io teny hoe nirehatra ny fahatezerana io tsika mitovy tsara mihitsy any amin'ny bokin'ny Nomery. Ao nge vesoka vetivety ny Baibolinao hoe ny zavatra isan'ny tena mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny fikomiana. Ary ny fikomiana amin'ny voahosiny, amin'ny olom-boahosotra Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Nomery 2:20 ny tantaran'ny Arona sy Mose sy Miriam. Ny zavatra hitantsika eo amin'ny 5:7 zao ny soratra hoe dia nirehitra ny fahatezeran'i Jehova tamin'izy mianada ka niala izy. Mitovy mihitsy io teny io. Le teny Hebreo nanoratana an'ity testamenta taloha ity io teny eo amin'ny Nomery io tena mitovy amin'ilay teny ary amin'ny Samuela 2 nirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny Israely. Dia eto izy nirehitra tamin'izy mianada. Inona moa no niseho raha fehezintsika amin'io Nomery 2:20 io? Tsy nanaiky ny fitondran'i Mosesy i Miriam sy Arona tao anatin'io. Indrindra moa Miriam lasa nisoketany Mosesy izy. Lasa tsy faliny amin'ny Mosesy izy angamba. Mosesy raha teo moa ny faralahandry zareo izy telo daholo mpiray tampo dia Mosesy ny faralaha dia zay le teny ao fa tsy vakitsika manontolo fa hitantsika hoe napatezitra an'Andriamanitra zany. Rehefa tsy ekena, tsy hoe tsy ekena fotsiny
rehefa mikomy amin'izay voaositra Andriamanitra ny olona tena mahatezitra an'Andriamanitra ary io mila jerentsika tsara satria marina ny tenin'ny Tompo any amin'ny 9:40 raha mbola mahita tsika ao amin'ny 9:40 mbola ohatran'izay koa ny zavatra niseho ny tantaran'ny Kora ity 9:40 amin'ilay nomery teo io ny niodinan'ny Kora sy ny namany sy ny nanamarinan'i Jehova ny fisoronan'ny Arona tamin'io indray tsy nanaiky ny Arona ho mpisorona indray ry Kora sy ny namany dia ny dikany dia tamin'izay tezeran'Andriamanitra koa tena lalina nataon'Andriamanitra fa nisokafany tany dia niletika tany tena hoe nalatsa ny tany ambany tany i Kora sy ny ankohonany rehetrarehetra tao anatin'io tantara io tena gravy tena zavatra tsy mivazivazy mihitsy ary rehefa nandinika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia mahatonga saina be le mandinika an'izany hoe tandremo re olona ny mikitikitika ny olona voaositra Andriamanitra fa mahatezitra an'Andriamanitra saro-piaro amin'ny olom-boaosy ny Andriamanitra raha nijeran'iny tantara tamin'iny Absaloma sy ny sisiny tokoa tsika mbola tsy hitantsika ny valy tenin'Andriamanitra fa tahaka ny namaky fotsiny tsika dia nahita hoe izany nataony Absaloma mba tsy rariny kosa nitsoaka ve rangary Davida hafiriana nitsoaka tany anaty ala tany fa naverin'Andriamanitra ny fitondrana maty Absaloma fa le olona rehetrarehetra izay nanaiky niaraka tamin'ny Absaloma tsy misy zavatra mandehandeha fotsiny mamaly Andriamanitra amin'ny fotoanany. Mitohitsika senao hitantsika eo amin'ilay toyany hoe ary ny fahatezeran'i Jehova nirehatra indray tamin'ny Israely ka dia nanome saina ny Davida izy hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana isaony Israely sy ny Joda. Raha io teny io fotsiny diniatsika dia manahirana be satria Andriamanitra ve no manome saina ny Davida hanao ratsy fa izany ve Andriamanitra? Izay no mila tandremantsika tsara rehefa mamaky Baiboly fa mety misy fandikana izay tsy mitondra tsara n'ilay hevitra dia tsy maintsy mijery ny teksta mitovy aminazy tsika jerentsika tantara voalohany 1:20 io teksta io tantara voalohany 1:20 zao tsara ny soratra ao andininy voalohany ary Satana nitsangana ampidi-doza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida hanisany Israely. Rehefa mamaky Baiboly tsika dia tsy maintsy mandinika tsara hoe mifanaraka amin'ny Baiboly iray manontolo ve zany fa tsy jeran'io Samuela 2:4 tsika dia hiteny hoe Andriamanitra mihitsy zany no nitarika ny Davida hanota. Ny Jakoba 1:7 Jakoba 1:7 no manamarina amintsika tsara fa io Andriamanitra io dia voalaza hoe raha misy alaim-panahy aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona. Mila azontsika tsara fa ity hoe izy ity atao ao anatin'ny dika tenao ny Baiboly eny jerenao tsara fa ilehibe io fa tsy Andriamanitra io fa misy faingo eo dia miampita ary amin'ny bokin'ny tantarantsika mahita hoe Satana no nanome saina ny Davida hanisan'ilay olona fa ny zavatra azontsika raisina kosa tsara mazava tsara kosa nefa dia ity ao anatin'izany rehetrarehetra izany le Romanina 12:30 mipetraka tsara Andriamanitra niaviany zavatra rehetra antony zavatra rehetra ary miazona ny zavatra rehetra. Io Satana io tsy manao ninina eto ambonin'ny tany izany raha tsy fantatr'Andriamanitra ary avelan'Andriamanitra. Jerenao tsara samy hafa be mihitsy no hoe i Satana avelan'Andriamanitra maka fanahy amin'ny Davida sy hoe Andriamanitra no maka fanahy amin'ny Davida zavatra samy hafa mihitsy izany fa i Satana no avelan'Andriamanitra fa i Satana amin'io tsy mahalala hoe ho hitantsika amin'ny fiafarany fa tsara tarehy be mihitsy ity zavatra miseho eto ity. Misy zavatra ratsy be ao fa misy zavatra tena tsara izay ay moa Andriamanitra miasa ny ambadiky ny zavatra eritreretintsika ho ratsy indrindra
ho ratsy indrindra amin'ny fiainantsika. Izay lazaiko anao hoe miresaka concert tsika sy ianao fa tsy misy zavatra avelan'Andriamanitra mitrangatranga fahatany zany, fa misy vahaolana tsara. Tsy hoe vahaolana fotsiny, misy tian'Andriamanitra hiaviana ao ambadika tsara lavitra noho ny eritreretinao. Mandeha tsika maroso. Ny fahatezeran'i Jehovah nirehatra indray tamin'Israely ka dia nanome saina an'i Davida izy ka nanao izany izy hanao izay ahatonga loza amin'ny vahoaka. Ny azontsika tsara zany fa Satana io fa tsy Andriamanitra no nanome saina an'i Davida ka niteny hoe mandehana isaony Israely sy ny Joda. Eo zany tsika nanome saina an'i Davida ny devoly miteny hoe ndana isaony Israely sy ny Joda. Ny fanontaniana mipetraka dia ity, fa maninona moa zany ny probleme? Fa tsika rehefa manao recensement ity zany dia olana. Fahotana zany no manao recensement. Recensement zany hoe fanisam-bahoaka. Zany le natao teto tsy izay ny fahotana, fa mila azontsika tsara tamin'izany vanim-potoana izany mihitsy ny hevitry le hoe manisa vahoaka, le hevitry le hoe isaina le olona, ny zavatra ny tenanao no isaina. Ny olana tamin'Andriamanitra amin'ny Davida tao anatin'ity dia satria lasa nieritreretin'i Davida hoe hanazy ny vahoaka. Dia ny dikany ndana isao ireo vahoaka akireo ry Joaba. Jerentsika nefa, jerentsika ny eo amin'ny bokin'ny Exodosy toko 17 io Exodosy toko 17 andiny faha 1 hatramin'ny andiny faha 5. Resaka fandoavana vola avotra ity resahana ity. Vakitsika andiny faha 1 hatramin'ny 5 amin'ny Exodosy 30. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe raha maka ny isan'ny zanak'Israely araka ny fandaminana azy ianao dia samy andoha avotry ny ainy avy ho an'i Jehovah ny isan'olona. Raha lamina izy, mba tsy hisy arety mandringa nanjo azy raha lamina izy. Izao ny alohan'izay rehetra voalamina dia atsasaky ny sekely avy araky ny sekely masina, gera 20 ny sekely iray. Eny atsasaky ny sekely ho fanatitra ho an'i Jehovah. Izay rehetra voalamina hatramin'ny 20 taona ny miakatra no andoha ny fanatitra ho an'i Jehovah. Ny manan-karena tsy andoha mihoatra noho ny atsasaky ny sekely, ary ny malahelo tsy andoha latsaka raha mandoha ny fanatitra ho an'i Jehovah izy hanavotra ny ainareo. Inona ny ambara amintsika ao anatin'ity? Ambaran'Andriamanitra ao anatin'io raha fehezintsika dia izao: ny Israely raha afaka le olona dia an'Andriamanitra, izay olona teraka rehetra eo dia an'Andriamanitra daholo. Tsy misy hoe an'i Davida io rehefa lasa mpanjaka ianao dia lasa anao le olona. Tsy izay le izy ringa Davida, fa an'Andriamanitra ny olona. Ary tamin'ny andron'i Mosesy no efa nanomboka nandohan'io vola avotra io. Tsy maintsy mandohan'io foana ry zareo, fanatitra amin'ilay fisiny, tahaka ny hoe vidina aina ve raha izay le itenenana azy dia mahazo miaina. Tsotra be itenenako azy aminao fa izay le hoe vola avotra ny aina. An'Andriamanitra ireo Israely ireo fa tsy an'i Davida. Ny olana zany dia ny olana tamin'ity nampanisa olona ity Davida dia satria nieritreretiny hoe anazy. Ny olana faharoa hitantsika ao anatin'io raha miverina ary amin'le teny teo tsika. Hitantsika ao anaty Baiboly fa misy fotoana nanisa vahoaka mihitsy any nisy fanisam-bahoaka nandeha tao anaty Baiboly tao. Fa ny olana ane dia ity tsy Andriamanitra ny nampanisany le olona, fa i Davida le finiavany fotsiny mieritreritra hoe ndao isaina ny olona. Dia zany dia tahaka ny fikomiana amin'Andriamanitra rehefa ianao zay ny mieritreritra anao zavatra, mieritreritra hoe ohatra ny mieritreritra ianao zany hoe prono Andriamanitra azonao tsaina, tahaka ny hoe ianao no mahafantatra ny tokony atao no Andriamanitra. Tena tandremantsika tsara. Raha zohina dia izao: tratra ny oma-miadana ara-panahy ity nga Davida ity. Inona io oma-miadana io, minana miadana io?
ny fireharehana zay raha avako. Ny fireharehana, ny avonavo-po, tratran'izay da vita. Ahoana ny fandehan'ity fireharehana ity? Hoy aminao hoe io fireharehana io ny antsoina hoe cancer ara-panahy. Rehefa mahita an'io ianao zao dia ny any anatin'ny sainao voalohany dia hoy ianao hoe za tsy tratran'izany. Tandremo tsara. Ny Efesiana 4:1-10 dia manambara amintsika ny teny hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Ny stratégie na ny paikady ataon'ny devoly efa averimberitsika ary apatsy aivon'ny tompo eto am-pamaranana ny fianaran'i Davida isika dia ny fanangolena. Manangoly ohatranao mipetraka ela be amin'io toeran'io raha vavintsika ato zao mipetraka izy dia manao ataony mikroaze zany le tongony le lohalika atao eo ambon'le anankiray. Rehefa ela be ohatr'izay ny position an-tongotrao na mijanona ela be ohatr'izao ny pozinao dia ngoly avy eo iny tananao iny. Samy efa tratran'izay daholo. Rehefa tratran'izay ianao dia tsy tena tsapanao le faritra ngoly. Tsy tsapanao tsara, tsy voabaikinao tsara. Ohatran'izay, zay aloha ny fandraisako an'io manangoly io dia adikako amin'ny dikany dokotera hoe ohatran'ny anestesie mihitsy io. Anestesie ny devoly aminao mampiditra anestesie zany fanafody kely dia kely atsofoka ao anatinao. Rehefa manala nify ianao dia anatsofohana an'ilay izy kely dia kely. Ohatra ny donto be ny lohanao, ny tarehanao rehetra, ny molotra ohatra ny ngeza be, tsy ngeza be mihitsy nefa le molotrao. Fa tsy maheno tsara fotsiny le izy. Dia avy eo sotomin'le dokotera amin'izay le nify fa tsy heninao marary fa heninao fotsiny hoe manao ohatr'izao koa ny vatanao miaraka amin'le izy. Zay ianao zay fa anestesie ianao zay. Azonao tsara ve? Fa ohatran'izany mihitsy ny fandeha amin'ity fireharehana ity. Misoko mangina ao anaty ao. Tao anatin'izay fiainan'nga David zay dia ny soko mangina tao anatiny tao. Ary any anatintsika any. Tandremo. Misoko mangina izy dia ny zavatra miseho rehefa Trasa aloha jereo kely anie ny toy an'ity Trasa aloha fa rehefa eo iny asehoko anao. Ny zavatra miseho rehefa misoko mangina ao anatinao ao izy dia lasa tsy tonga saina ianao hoe marary. Tsy tonga saina ianao mazana ny olona manodidina anao no mahalala. Jerenao tsara nge Davida teto hoe 2 izy miteny natsony Joab komandiny miaramila sy izay teo aminy. Mandehana mitetin'ny firenen'i Israely rehetra hatrany Dan ka hatrany Bersheba, alaminareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Mba ho fantatro ny isany. Jereo mianjiny 7. Fa hoy Joab tamin'ny mpanjaka Jehovah-Andriamanitra ao anie hampitombo ny vahoakanao injato toy izao na firy izy ka ho hitan'ny mason'ny mpanjaka tompoko izany. Fa ahoana re no hitiavan'ny mpanjaka tompoko anao an'izany zavatra izany? Azony Joab fa tsy mety io anisa olona io. Tsy mety io. Fantatro Joab dia miteny tsara ny mpanjaka izy hoe fa ahoana aza isaina rangafa aleo io ange mitombo be mihitsy izao le olona anao fa sao dia fa ahoana ny anisanao azy. Miteny mahay politika be koa moa Joab zany mety tsy tena samy teny mivantana be fa hitantsika eo amin'ny andininy 4 nefa hoe nefa tsy azony Joab sy ny komandiny miaramila no lavina ny tenin'ny mpanjaka. Amin'ny teny malagasitsika izy ohatran'ny maivamaivana. Fa amin'ny teny fototra nanoratana azy io tena nisy ady hevitra be mihitsy. Izao le filaza azy tsara hoe nahery kokoa ny tenin'ny mpanjaka no ny tenin'ny Joab sy le komandiny miaramila. Nahery kokoa. Ny dikany tena nisy ady hevitra be mihitsy tao. Atao sa tsy atao fa i Davida be doika be. Ny olona rehefa tratra n'izay cancer zay ny olona manodidina no mahita azy hoe
Ary ianao ty ohatra ny lasa fahafa fa eo mihitsy tsika raha afako andao tsika indrindra rehefa mpifandray am-po everiko hoe manana fifandraisana am-po kokoa tsika samy eto amin'ny mpiaino radio vaovao masoa mampiombona be le radio vaovao masoa fa andraikitry tsika ny amin'izay misy atsika any andraikitry tsika ny manao joab ao anatin'ity resaka ity miteny fa ny olona tratrany io tsy tonga saina izy ohatra ny Davida tsy tonga saina izy dia mila ny hafa izy miteny indraindray zany tsika any ambadika fotsiny tsika lasa be zesta be tena mitehaka be ihany any ambadika fa mila tsika hoe raha sanatria misy hitanao fa voan'ny cancer aza mba misorona mihitsy ianao miteny hoe tiana mitady andeha tsy mety izy zany ohatra mitady voan'ny cancer tenenao izay tsara mihitsy dia za koa hiteny anao fa tsy andeha hiteny any ambadika hoe hitanareo niova mihitsy ranona fa andao hiresaka mivantana tahaka an'izao fa mila azonao an-tsaina fa tsy tonga saina ny olona fa voan'ny fanangolena rehefa voan'ity aretiny ity jerenao nge ary amin'ny andininy fahavalo lasa mihitsy andry joaba zany tsy nahavoan'le ny teny fa bedoika be ny ianao lahy dia lasa ry joaba nandeha 10 volana nge re olona 9 volana sy 20 andro izay vao vita ka ao anatin'izay 9 volana sy 20 andro izay zany tsy tonga mihitsy ny sain'i Davida azonao tsaina le fanangolena be ao anatiny ianao ve mahatadidy ny 9 volana ihany koa efa tsy nahatongava ny sain'i Davida koa tadidinao ary Davida ity rehefa manota 9 volana eo ny sainy tsy mety tonga mihitsy tsaronao tamin'izy tamin'ny Batseba teraka le zaza ka nanondrana le izy zay vao niverina tamin'Andriamanitra Davida fa zay tena olany ity aretin'ny cancer ity mihitsy dia mila mifanampintsika ao anatiny eto tsika senao dia mandinika an'ity hitanao eo amin'ilay andininy faharoa teneniny tsara leo amin'ny tapany farany hoe alaminareo ny vahoaka mba ho inona miara-mamaky tsara ngetsika alaminareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany ao zany tsika senao tamin'ny androny efa tamin'ny tolo be ty tolo inona moa zany fa tamin'ny androny Davida arivo taona talohan'i Jesosy Kristy zany androny Davida zany fa mieritreritra hoe tena amin'izao fiainana iainantsika senao zao mihitsy zany resaka isa zany no miasa inona zao ny zavatra fandehany amin'izao ny fiainan'ny olona amin'izao dia voan'ny cancer ara-panahy fa mandeha amin'ny isa inona le isa rehefa manao Facebook zay ny olona dia manisa hoe firy ny j'aime firy ny ami firy ny mpanaraka followers sa inona zay fiantsoana azy ihany tandremo tsara eto zany tsika senao dia mandinika tsara hoe tompo misy fiatraikany amin'ny fiainako ve ny isa fa io tena mariky ny aretin'i Davida mihitsy hoe ho fantanoiny ny isa mila fantany matsy le isa hoe firy ny miaramila ny saina tao le miaramila dia 1,300,000 ny isany telo tsy raita 1,300,000 valo hetsy telo hetsy zany moa le isany tao raha tsy diso dia faly ny sofina miainao zany satria zany ny sakafon'le cellule cancéreuse le zavatra fantatra inona zavatra teneniko anao dia ity mila azonao tsara fa ny zavatra anananao rehetra hoay efa teneniko anao ty tamintsika nianatra tery ampita tery fa averintsika senao ny zavatra anananao rehetra ny zavatra fantatrao rehetra izay eritreretinao hoe anaty fantatro ty tandremo fa efa misy pozina kely cancer ny devoly zay le izy friariana mario daholo angeny zavatra rehetra mihitsy ka saininao hoe aminao mety manana inona zao ny anananao mety manana telefona ianao
mety manana raha telefona zany zao le anananao ka mety ho tsaratsara ohatran'ity fanaovana Facebook eto ity le izy dia eo akaikinao eo manana telefona fa ny anazy le kitikitihana ohatr'izao. Sainao nge? Sainao misaina tsotra be fotsiny. Fa misy fotoana misy klika, misy mananina kely zany any anatinao any hoe niazy fozahorana ny anaty. Saotra ny tompo Tadidinao ve le lehilahy anankiray tenenin Jesosy ao anatin'ny filazantsara hoe samy miditra eo zany dia le mpamory etra ery amin'ny farany ery miondrika be dia le fariseo mipetraka ety aloha ety dia misaotra ny tompo. Misaotra Jesosy fa tsy Jesosy moa, misaotra an'Andriamanitra izy fa tsy mitovy amin'le ery. Azonao say tsika senao ke miteny aloha tsy mpanoradalàna sy fariseo zany fa mijery an'io baiboly io tadidinao ve le ohatra ny raisiko tamin'ino na miteny aminao fotsiny ary hoe andao sokafantsika ny baiboly amin'ny Samuela voafaharoa toko 4:20 eny ary dia le olo eo akaikinao any amin'ny Korintianina voalohany izy mijery na zay fotsiny any ary dia efa hoy ianao hoe tsy mahay baiboly mihitsy ka ity lalabe. Fa ianao mieritreritra hoe za efa mahay, zay fotsiny tsy nasehonao fa efa ao anatinao le fakan'le izy hoe ianao mahay dia izy tsy mahay. Mieritreritra fotsiny ianao hoe amin'ny fiainana rehetrarehetra tsy mila maka ohatra hafa be intsony fa zao nasiany devolopozina daholo. Aoka ho tadidintsika tsara ny Korintianina voalohany toko 5:1 itenenan'ny tompo amintsika hoe ny fahalalana mampieboebo. Tandremantsika mihitsy tena ilaina fa ringana ny olona noho tsy fisiany fahalalana fa mila tonga saina ianao hoe Jesosy za amin'ny fiainako isan'andro dia ny io tena Jesosy arovy amin'io amin'io resaka fireharehana io. Fa io raha afaka mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra, fa io mahatonga an'Andriamanitra, zao tsara le tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina. Tonga dia tsisy hevitra fa tsy neutre mihitsy Andriamanitra manoloana ny fireharehana. Tsy hoe eny atahoana fa mba mizesta kely izy, tsy ohatr'izay. Fa raha vao mahita olona mizesta miainga Andriamanitra dia ny reflexany amin'Andriamanitra ampidinina iny. Ary enjana raha afaka ny ampidinina fa leo tonga dia midina fa le ampidinina ohatra nazo an David eto gravy ho fantatro ny isany. Andao tsika senao ho tonga saina tsara, jerentsika tsara ny fiainantsika mba tsy handeha araka n'le tsy ho zany. Tadidinao ve tsika nianatra ny Saul sy David tany amin'ny Samuela voalohany toko 9:20 angamba ny anarantsika an'iny. Tamin'izay Saul le nitenenin'ny vehivavy i Saul nafaty arivo, David nafaty alinalina. Tezitra nga Saul, tsy faly izy satria ny Saul efa voan'ny aretin'ny cancer izy tamin'io, voan'ny cancer ny fireharehana. Tsy mety aminy mihitsy fa manambany azy zany. Fa i David tamin'io mbola tsy voan'ny cancer. Tsy niankina tamin'izany mihitsy ny David ny fiainany. Fa efa nandeha le fiainany aty amin'ny fiafaran'ny fiainan'i David zao izy zao te ahafantatra ny isan'ny olona hoe firy. Ora afako tandremo tsara fa mamitaka izany. Donc antsika senao androso hoe ao anatin'ity raharaha ity 10 zao tsika. Raikitra zany le fanisana, vita ny fanisana, natolotra Joaba ny mpanjaka nisan'ny vahoaka voalamina dia 10. Ary nieritreritra David vao naheno an'le isan'le vahoaka vita tsara le isa, namely azy nieritreritra David rehefa vao isany ny olony. Eo aloha tsika senao namely an'i David ny eritreriny. Mila azonao tsara ny ataony le radevolo mahasositra io ny fomba fiasany dia atosiny ianao maka fanahinao izy, ataony goly ianao tsy ho tonga saina hoe tsy mety ane zany ataonao zany, fa rehefa latsaka ao amin'ilay izy amin'izay ianao
mitamy izy amin'ny angady sy ny arona marito be eo ambony lohanao mamely anao. Tsy zay le ataony. Mamely anao izy dia eo ianao menatra. Eo ianao tena maheno ianao hoe tena tsy mety. Dia izao ny zavatra ianarantsika amin'ny Davida. Andininy 10 ihany. Rehefa vao isan'ilay olona zany dia nieritreritra Davida namely azy nieritreriny ka dia hoy Davida tamin'i Jehovah, efa nanota indrindra tamin'izao nataoko izao, koa ankehitriny mifona aminao a Jehovah, esory ny heloko ny mpanomponao fa efa nanao fahadalàna lehibe aho. Satana ravako dia manameloka an'ilay olona manota, fa ny olona araka ny fon'Andriamanitra dia tsy mijanona amin'ny tapany voalohany teo tamin'ilay Samuel 2:4-20 vakitsika teo, fa avy dia miampita aty amin'ny fiekena ny fahotana. Lazaiko anao fa be dia be ny olona ary sao dia sanatria ianao azy no ao anatin'izany. Latsaka tao anaty fahotana, mety tsy fahotanana fireharehana, fa mety fahotana hafa, mety latsaka tamin'ny fijangajangana, latsaka tamina halatra samihafa, latsaka tamina zavatra izay rehefa tena arakaraky ny maharatsy be an'ilay zavatra nahalatsaka atsika no nataony devolongeza be mihitsy le maritoa manapotsitra atsika any hoe any ianao zay ka, zay ny azy. Dia matsiaro tenitsika hoe ny lasany. Dia ina ny ataontsika? Tsy mety tsy tafaverintsika, lasa mitsetra ny tenantsika tsika, feno fanamelohan-tenitsika, dia mieritreritritsika hoe tsy avitra tsony aho. Fa zay ny ianarantsika amin'ny Davida, tenenin'Andriamanitra aminao androany. Tsy mila mijanona 2 minitra mihoatra ao anatiny io fahotanao io ianao e. Tsy mila mijanona 2 minitra mihoatra ao anatin'ilay fanamelohan-tenanao io ianao io mihitsy nahatongavan'i Jesosy ny andrasany aminao dia ity. Ndao miaika avetrany vao mahalala ianao hoe way tsy nety. Dia aza mieritreritra hoe hitanao ny fandriky ny devoly mieritreritra hoe bon andao fa amin'ny alahady zany mifona sa inona, arakaraky ny andrasanao fotoana ny mampiletika anao any ohatra ny onaona io fahotana io. Ainao zany onaona zany, ny onaona arakaraky ny etsehanao ao anatiny io ny vao maika mampiletika anao ao anatiny io. Ny andrasan'ny tompo aminao dia tsotra, ataovy an'izao fotsiny tananao, ataovy any amin'ny tompo ny tananao hoe tompo asotomy ato zay ny andrasan'ny tompo aminao. Fa io tompo io sady tsy mandatsa anao io, tsy manameloka anao io, fa miandry anao fotsiny hoe miverena. Na inona dozin'ny fahotanao, mety tsisy mahalala, mety mamanao ny eo akaikinao zao, mety ny vadinao ny eo akaikinao zao, mety le olo eo akaikinao tsy mahalala mihitsy fa ianao manao fasety hafa mihitsy, fa any ambadika any misy zavatra manavesatra anao, tsy sahanao tenenina amin'ny olona nizaniza. Raha mbola misy fahotana mipetraka raha avako dia araraotiny devoly foana iny, handetehana anao, fa ianao tsy manaiky an'izay intsony manomboka androany. Fa ianao mibebaka ianao miaika ohatran'ny neny Davida teto raiso ny tanan'Andriamanitra, misintona anao hialao. Izao ny zavatra mahafinaritra be amin'ity Andriamanitra ity. Andininy 1:12 ange ny fona zany Davida alohan'ny hijerentsika an'iny andraso aloha jerentsika tsara io fonan'i Davida io. Le mifona aminao hoy izy esory ny heloko ny mpanomponao fa efa nanao fahadalàna lehibe. Jereo tsara le tenin'i Davida, tsy manamaivana mihitsy an'le fahotana nataony toy ny teneny tsara, tena nanao fahadalàna lehibe. Zay le nidikany hoe mibebaka, ny dingana voalohany ao anatin'ny fibebahana dia fiekenao mazava, fanekenao hoe Andriamanitra tena ratsy ka ity zavatra nataoko ity. Eo hatrany mantsy le misy indraindray manahirana ny sofiko mihitsy, indraindray miaino an'ny olona, indraindray amin'ny resaka hoe mifona, ohatrany hoe efa fahazarana le mifona. Indrindra moa fa raha atao liturjia any am-piangonana le izy dia tsara le fisian'izay liturjia izay, fa le fisainana an'le izy mihitsy lasa ohatrany hoe fona tompo
Ohatran'ilay teneniko anao foana hoe zaho taloha vao miainga fotsiny ny fekibo marterve satria enjana be izy raha hikapoka amin'ny fekibo efa misy an'izay fekibo grenat lokony dia misy vy zay eto amin'ilay eto. Vao miainga izay dia efa niteny mivoaka ny vavako hoe mifona aneny fa tsy hanao intsony, mifona aneny fa tsy hanao intsony. Mba hahatonga an'ilay izy mba tsy dia harary loatra, mba tsy ho kapohany be loatra. Dia efa miainga izay dia efa ingaiko hatramin'ny tomany mbola tsy miainga akory ny ceinture dia efa asiako tomany. Fa tsaroako tsara ao anatin'izany ingeny tsy le zavatra tsy mety mihitsy ny fantatro hoe tsy mety. Fa le fekibony mampitahotra be dia miteny hoe fona aneny fa tsy hanao intsony. Raha afaka tsy izany midika ny fibebahana amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mbola tsy tonga saina tsara ianao avelan'Andriamanitra ianao ahita mihitsy hoe tsy mety angela izy dia mampiasa tranga be da be izy. Neny Davida teto izany dia nandeha teny mihitsy ny folo volana dia iny Davida fa nisokatra ny masony hoe hoay tena tsy mety. Midikany hoe mibebaka dia tena henonao any amin'Andriamanitra mihitsy hoe ay tena ratsy. Fa io fibebahana io ne raha avako ny tsy misy any amin'ny fiangonana mahatonga an'ity ohatran'ny lasa tsy tena masina tsika. Lasa tsy tena masina. Lasa milalao fahotana amin'ny ankabeazany. Satria tsy azonao an-tsaina ny dikany hoe ratsy le izy amin'Andriamanitra fa ozy fotsiny ianao hoe efa voafafan'ny rano Jesosy izany tonga dia mifona fono. Tsy ohatr'izany fotsiny angela izy fa mila azonao fa lafo be ny vidin'ilay fahotanao. Toy an'izany andiny faha 1:10 mamela heloka avetrany Andriamanitra. Jerenao amin'ny anjiny io hoe ary raha ny fo marainy Davida dia tonga tamin'ny Gada mpaminany mpahitan'i Davida ny tenin'i Jehovah nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Davida hoe izao lazain'i Jehovah mitoy ilay teny. Inona ny zavatra sotomintsika ao anatin'io? Rehefa nivavaka Davida tsy niandro hoe iny Andriamanitra fa mampifilafila hoe ay verina ihany draso aloha afaka ray volana. Tsy ohatr'izay ny an'Andriamanitra. Mario kely koa ne miverena kely any amin'ny Samuela faharoa 2:10 tamin'ny Davida le nanota tamin'ny Batseba iny. Samuela faharoa 2:12 hoy Davida tamin'ny Natana efa nanota tamin'ny Jehovah ary hoy kosa Natana tamin'ny Davida Jehovah efa nanaisitra ny helokao ka tsy ho faty ianao. Ny fotoana ny fonan'i Davida Andriamanitra miteny anazy hoe tsy ho faty ianao, voavela ny helokao. Salamo 2:30 azafady vakitsika senao. Salamon'ny nga Davida ihany zany salamo 2:30 zany anjiny 5 zao ny soratra ao. Ny fahotako nambarako taminao ary ny heloko tsy mba nafeniko hoy izao hiaiky ny fahadisoako amin'ny Jehovah ary ianao dia namela ny heloko ny fahotako. Amin'ny teny malagasy tsy hitantsika soritra le izy amin'ny teny fototra io misy an'izao teny izao tsara ao anatiny ao amin'ilay hoe ary ianao dia namela ny heloko ny fahotako. Teo ny eo ihany misy an'izay tsy mihitsy instantanément teo ny eo ihany dia navelan'Andriamanitra ny fahotako izy hoy Davida. Izay ny hevitra ao anatin'ny dikateny amin'ny dikateny fototra. Hainao loatra ny Jaona 1:1 rehefa miaiky ny fahotantsika isika mahatoky sy marin'Andriamanitra mamela ny helokontsika. Tsy miandriandry io Andriamanitra io fa mamela heloka avetrany. Le fotoana hitenenanao ny ela ka noho izany aza miandriandry akory ianao raha sanatria misy zavatra tsy réglé tamin'ny fiainanareo sy Jesosy manoloana anao amin'ny Jesosy. Tsy miandry any ody ary voaka ny tsy varavarana itsy ianao androany zao rehefa tapitra ny fiarantsika eto, rehefa tapitra ny fampianarana hivavaka ao amin'izay tsika tenenao any Jesosy tsotra fotsiny le izy miake amin'ny tompo dia raisinao ny famelan-keloka. Eo tsika senao andiny 2:12 hatramin'ny 5:12 zao tsika efa nivakitsika teo vakitsika misy andiny 2:12 mandehana ka lazao amin'ny Davida hoe zao lazain'i Jehovah zavatra telo no apetrako eto anoloanao koa fidio izay iray ataoko aminao.
Ary Gad nakany amin'ny Davida dia nanambara nyzany taminy ka nanao hoe mosary 7 taona ve no tianao Davida ho tonga aminao eto amin'ny taninao sa hoe andositra 3 volana eo anoloan'ny fahavalonao ianao fa enjehiny sa arety mandringana atelona eto amin'ny taninao koa sainy sy hevery izay valiny entiko miverina any amin'izay naniraka. Dia hoy Davida tamin'ny Gad, indrisy poritra loatra aleontsika ho azon'ny tanan'i Jehovah fa lehibe ny famindrapony toy izay ho azon'ny tanan'ny olona. Toizantsika ihany indray rehefa avy eo ay 5:12 misy tsy maintsy raisitsika koa hoe ka dia nasiany Jehovah arety mandringana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ilay fotoana ary dia nahafatesana 70,000 ny maty hatrany Dana ka hatramin'ny Bersheba. Ny zavatra hitantsika dia ity, tena mamela heloka Andriamanitra fa izao tena mpitsara marina koa Andriamanitra. Mpitsara marina izy tsy maintsy raha afaka misy tambiny fahotana, tsy maintsy misy tambiny ny fahotana araka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Romanina 9:17 milaza hoe fahafatesana no tambiny ota. Hitantsika tsara misy zavatra anankiroa hitantsika eto any amin'ny 1:9 dia ny ilay tenin'Andriamanitra hoe nirehitra tamin'ny Israely indray ny fahatezeran'Andriamanitra. Ay moa any ambadik'ilay famelan'Andriamanitra ny Satana hikitika an'i Davida dia ny Israely ny tany an-tsain'Andriamanitra ihany koa. Ny Israely ampiarana fitsarana satria misy zavatra tsy rariny nataon'ny Israely. Raha mandinika mantsika izany dia ity, Davida ve ranganina nanisa olona dia maninona ny 7 alina no maty tamin'ny Israely. Raha mijery an'izany tsika dia miteny hoe ohatrany tsy rariny kosa ilay ataon'Andriamanitra. Aiza kosa ve rangahy izany ve dia mety ry Andriamanitra? Andriamanitra tsy manao zavatra diso izany mihitsy. Andriamanitra marina tanteraka, tsy misy fiangarana ao anatiny sady tsy misy fanaovana zaravilana fa matoa ireo 7 alina ireo ny aina tsirairay mihitsy tena sarobidy amin'Andriamanitra. Matoa ireo 7 alina ireo ny maty dia satria ireo mihitsy ny efa voatendrin'Andriamanitra ampiarana ny fitsarana, everiny mpandinika amin'ny tenin'Andriamanitra ary resy lahatra amin'izay za manokana fa ireo 7 alina ireo niaraka tamin'ny Absaloma tao anatin'ilay fikominana taony. Dia tonga ny fotoanan'Andriamanitra andefasany fitsarany hoe tsarainy ireo olona ireo. Manohy tsika ny zavatra hitantsika tamin'ny Davida. Hoy Davida tamin'ny Gad teo amin'ny 4:12 hoe indrisy poritra loatra, tena maheno izy hoe poritra. Ary eo tiako mariana aminao re fa ny zavatra tsy mety ataontsika rehetra tsy hoe indraindray tsika izany mahita hoe mpamindra fo Andriamanitra dia bon ao fa tsy maninona fa hifona rehefa avy eo dia ataoko ilay izy. Fa tenin'Andriamanitra mihitsy angamba ato anatin'ity eto ihany misy an'io hoe poritra loatra, tsy hoe poritra te hivoaka any amin'ny WC ny tiany ambara fa tena poritra le fitsaran'Andriamanitra. Voapotsitra Davida. Soratan'Andriamanitra ao io mba hahatonga ny fanafatahorana an'Andriamanitra ty anatintsika fa mavesatra reny vokatry ny fahotana. Indraindray ao anatiny ohatra hoe ny tanora zao mety vitsivitsihana ny tanora eto fa misy tanora eto mety ny tanora zao mieritreritra hoe bon miarak'izay sy le olo tiako dia tsy manaranga fa ny olona rehetra nge fa manao zavatra firaisan'ara-nofo izany daholo alohan'ny fanambadiana tsy problème. Eny tsy tena mety aloha hitanao efa voan'ny fanangolena kely aloha efa voany hoe tsy tena mety nefa ilay izy tena tsy mety dia fa avadiky ny devoly fotsiny hoe tsy tena mety fa mety kely izany. Non, tsy mety mihitsy fa angolen'ny devolitsika dia lasa latsaka ao anatin'ilay izy dia avy eo angerery tanora malala izay ilay fanangolen'ny devoly avy eo ange ny fiainanao ny première ianao dia mijanona tsy mianatra satria be voky ianao tamin'iny. Rangahy kely lasa nandeha nisidina tany amin'ny voninkazo hafa indray tena mifona fa tsy maneso anao akory amin'ny teny an'izany fa
fa le izy ange ao arina zay vao maheno ianao hoe poritra tena potsitra ny fiainana fa soratanato ito mba ampitandrina tsika avy hatrany hoe ndao rere olona ndao tsika tsy hiditra any amin'ny fahotana akory fa zao tenen'i Davida hoe aleo tsika ho azo ny tanan'i Jehova fa lehibe ny famindrapony toy izay ho azo ny tanan'ny olona. Safidy anankitelo no men'Andriamanitra ny Davida tao anatin'ilay izy. Ny anankiray le hoe na faminina na mosary raha voan'ny mosary izy ny dikany raha tratran'ny mosary ny tanàna tsy maintsy hiankina amin'ny firenena hafa izy zany hamoky azy. Tsy tiany Davida izay. Sa hoe 3 volana na enjehan'ny fahavalo mbola eo an-tanan'ny olona ihany zany. Aleon'ny Davida fantatry Davida ny fon'Andriamanitra. Fantatry Davida ny fony. Da aleo noho izy maka amin'Andriamanitra aoka ny tananao amely asy ny mpianakaviny raiko Zay ny tenen'i Davida ary amin'ny andininy 7 rehefa namely an'le tanàna, namely an'le toerana lavitra be zany danatra ny Bersheba zany dia eo ambavany Jerosalema mihitsy le anjely hitanao amin'ny andininy 5:12 andininy 6:12 ary naninditra ny tanany tany Jerosalema le anjely andringana niany fa teo Jehova nanenina ny loza. Aza eritreretinao hoe mitovy amintsika sy ianao manenina Andriamanitra rehefa miteny hoe manenina ohatran'io tsy manenina ohatran'ny tsy manao takizay atsika akory zany fa hafa mihitsy ny heviny. Fa nitenenina hoe dia niteny tamin'ilay anjely izy rehefa amely an'i Jerosalema le anjely dia hoy Andriamanitra hoe okizay. Dia teo Davida no niteny hoe indro zany efa nanota ary zany efa nanao ratsy fa ireo ondry ireo kosa inona moa mba nataony ko mifona aminao re aoka ny tananao amely asy ny mpianakaviny raiko. Inona ny zavatra sotomintsika amin'ny Davida? Ny olona araka ny fon'Andriamanitra dia olona manaiky mitondra ny vokatry ny fahotany. Ao anatin'io tena mila saintsika mihitsy ny fon'ity Davida ity raha teo amin'ny plasin'ny Davida tsika nomena an'izay choix anankitelo zay safidy anankitelo zay, inona reny tena safidinao mety tenena raha ohatra nge ka mosary nataon'Andriamanitra Davida nge tsy hiaran'izany mosary zany mihitsy kory zareo nge izy nge mpanjaka azo antoka fa ny anazy misy sakafo foana fa ary amin'ny vahoaka madinika ary zao no tena hiaran'izany tsy nekeny Davida zany. Raha hoe mpanenjika enjehan'ny fahavalo fantatrao moa fa Davida efa dispensé efa tsy mandeha miady nge Davida tamin'io afaka nataon'i Davida mihitsy za efa tsy mandeha miady ataovy an'le miady 3 volana raha tsika sy ianao reny teo amin'ny plasin'i Davida inona ny fiditsika mazamitsika sy ianao rehefa eo amin'ny plasin'io dia inona no minimum ho anahy, inona minimum zakaiko amin'io fa zany ny toe-tsaina tsy tompona andraikitra zany. Fa neny Davida aleo za mihitsy midikany hoe arety mandringana afaka ho voa daholo na ny any amin'ny fanjaka ao amin'ny lapa na any akafa fa hoy Davida hoe hirisika an'izay fa zay fa mety zay tsy hoe ianao no manao ny ataonao dia ny hafa no ampizakanao an'le izy. Ny olona araka ny fon'Andriamanitra manaiky mitondra ny vokatry ny fahotany. Zavatra hitantsika amin'ny andininy 4:12 hatramin'ny 7:12 naninditra ny tanany tany Jerosalema le anjely hitantsika teo dia avy eo teneniny ary amin'ilay andininy 9:12 hoe ary le anjelin' Jehova dia teo amin'ny familonany Araona Jebosita ary Gada nakany amin'ny Davida tamin'izay andro izay ka nanao taminy hoe miakara ka manangana alitara ho an'i Jehova ao amin'ny familonany Araona. Iresaka amin'ny fanafodin'ny cancer amin'izay tsika sy ianao zao fanafodin'ny cancer ara-panahy. Inona ny nataon'ny tompo tamin'ny teto? Ny zavatra nasain'Andriamanitra nataon'i Davida teo amin'le toerana Jerosalema, teo a Jerosalema le anjely. Saininao tsara ny scénario rehetrarehetra rehefa mamaky baiboly ianao dia atao ohatrany mijery film. Efa vany zany le anjelin' Jehova namono tamin'ny aretina mandringana teo ambavany Jerosalema amin'izay dia nataon'Andriamanitra hoe stop. Teneny Davida asiana alitara eto amin'ity nahita le anjely teo amin'le familonany Araona teo Davida teo izy no niresaka dia eo mihitsy ny tenenin'Andriamanitra hoe ataovy manangana alitara eto Davida.
Inona ny zavatra manasitrana an'io concert ara-panahy io? Fanolorana fanatitra kasitrahan'Andriamanitra. Zay ihany ny manasitrana an'io a. Jerenao tsara ary amin'ilay andininy farany ary amin'ny 5:20 a. Davida nanao alitara teo amin'ilay toerana teo a. Ho an'i Jehova ka nanatitra fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana. Fanatitra hodorana zany a, fanatitra noho ny otany dikan'io fanatitra hodorana io a. Fanatim-pihavanana, fireglena tsara an'ilay fihavanana miaraka amin'Andriamanitra zany ilay karazana fanatitra fataon'ny zanak'Israely taloha. Ka de neken Jehova ny fifonana natao an-tany a, ka nitsahatra tsy namely ny aretina, tsy namely ny Israely intsony ny arety mandringana. Fanolorana an'ilay fanatitra kasitrahan'Andriamanitra, zay no nampitsahatra azy. Tandrema ianao eo am-pitoeranao sao de mieritreritra resaka vola fanatitra, tsy an'le resaka. So ianao mieritreritra ay, raha manota zany de andeha hanao fanatitra ray hetsy aho zany hoy izy ity na de mijanona ny concertako. Tsy zay. Fanatitra, le fanatitra nateriny Davida, fanatitra noho ny ota sy io fanatim-pihavanana io. Ny zavatra mariantsika senao a, efa voakajin'Andriamanitra daholo io rehetrarehetra io, de nitotona teo amin'io Jerosalema io, nitotona teo amin'io familona ny Araona io. Fantatra moa fa tantara iray manokana mihitsy zany familona ny Araona zany. Jerentsika arane tantara faharoa toko fahatelo. Tantara faharoa toko fahatelo andininy voalohany. Zao le tantara. Ary Solomona mpanjaka nanomboka nanao ny tranon'i Jehova tany Jerosalema tao an-tendrombohitra Moria, ilay nisehoan'i Jehova tamin'i Davida rainy, de ilay namboarina teo amin'ny fitoerana nofidian'i Davida teo amin'ny familona ny Araona Jebosita. Azonao ve fa io toerana io a no toerana nofidian'Andriamanitra, mbola tsy vita akory ny Genesis, nefa fantatr'Andriamanitra ty zavatra iseho rehetra ty fa eo no hanorenana ny tempoly. Toerana hanorenan'ny Solomona ny tempoly io Araona, io familona ny Araona io. Fa navelan'Andriamanitra miseho daholo le film rehetrarehetra hoe nanisa olona Davida de tsy maintsy napiarina ny fitsarany tahaka an'izay a. Fa tian'Andriamanitra ho avy eo. De tian'Andriamanitra ho vidiny Davida mihitsy, no vidiny de lasa anazy io toerana io e. Lasa de nitenen'ny Araona, le tompon'le izy hoe ao fa omeko anao be tsara fo be zany Araona, ao fa omeko anao io mpanjaka de hoy Davida hoe io foana le alaina amin'ny rehefa le manao vokatra sy ny sisy reny. Za tsy maintsy zavatra ny alan'ny aiko rangaha, misy vidiny ho anahy no atolotro an'Andriamanitra, de ny vidiny io toerana io de anazy. Ndraso ane resako anao tsara ny zavatra maranantsika senao azy e. Ny zavatra maranantsika senao azy de ity. Ny aretina fahotana ny concert, ny aretina mahazo atsika de ny aretina concert de ny fahotana. Ary tamin'ity androany ity tsika ny resaka manokana momba ny fireharehana, fa marina amin'ny aretina hafa rehetra, amin'ny fahotana hafa rehetra. Ny fanafodiny raha avako de tsy eritreritra eo ianao tamin'ilay lazaiko teo hoe fanatitra vola ve? Ny fanafodiny de ny fanatitra naterin'i Jesosy. Zay ny fanafodiny fahotana. Ary fantatrao moa ny toerana nanoloran'i Jesosy an'io fanatitra io. Tany Jerosalema nge io no natao e. Azonao an-tsaina daholo fa ny tantaran'i Davida ray manontolo de tandindon'i Jesosy daholo raha avako. Io toerana ny vidinga Davida io ny vidiny tamin'ny Araona le familonany, hanamboarana ny tempoly. Fa fantatrao moa fa ianao ange tena novidin'i Jesosy mihitsy. Korinthiana voalohany toko 9, olom-bovidy ianao. An'Andriamanitra ianao zao, tahaka amin'ity toerana nanaovan'i Davida ny fanatitra ity de avy eo nanangana ny Solomona ny tempoly ianao koa novidin'i Jesosy ianao. An Jesosy ianao. De inona nataon'i Jesosy ho anao? Nanaiky niakatra tamin'i Jerosalema izy tamin'ilay herinandro masina, ho tsarovantsika amin'ny herinandro masina. De tany Jerosalema izy ny maty. Io Jerosalema lazaina amintsika io mihitsy, tany toerana miataka ny Jerosalema ny antsoina hoe Golgota na Kalvaria, nahafatesan'i Jesosy Kristy.
fa io fanatitra nataony David io tandindo le ho ataony Jesosy ho amintsika sy ianao. Neny Davida mbola tsy maintsy nanao fanatitra hatrany ry zareo satria mbola testamenta taloha io. Fa lazaiko anao moa tsy mila manao fanatitra intsony ianao, fa ianao ange efa vitan Jesosy fanatitra dia efa afaka sitrana tanteraka amin'ny canceranao ianao satria efa vitan Jesosy. Tsy mila miaina ny punition mihitsy ninona intsony ianao satria efa nalohan Jesosy daholo ny punition rehetrarehetra. Kay zany nataon'ny Tompo antsika sy ianao re. Tena tiantsika ny Tompo. Nanao sorona ny tenany voaloha daholo ny tambony fahotana. Fanteneniko anao teo hoe tsy maintsy misy tambony fahotana. Tsy maintsy misy tambony fahotana. Fa zao nefa fahafatesana tambony iny izay mihitsy ny nalohan Jesosy. Dia tsy mila mandoa an'izay tsony ianao. Azonao an-tsaina moa fa miandry anao sisa dia ny jaona toko 10:10 ndao hiaina fiainana be dia be miaraka amin'ny Jesosy. Na tongafako izy Jesosy dia mba hanananao fiainana sady hanananao be dia be. Izany angeny eo amin'ity Jesosy ity ka efa niraisinao tsara ve zany? Ary tsy hoe mety efa niraisinao mihitsy ko ianao piano RVM be ko atao akory moa. Fa tena hiainanao mihitsy ve izay fiainana be dia be izay? Sa ianao mbola mandony tambony fahotanao foana? Indraindray ianao ity tena diso paika mihitsy tsy raisinao anao le efa tambony fahotana nataon'i Jesosy. Efa vita nge, efa voaloha, efa voavidy ny tany, efa miaina sisa tena sambatra loatra tsika ty amin'ny testamenta vaovao no velona. Efa vita ny zavatra rehetra ho ny Tompo eo amin'ny hazo fijaliana hoe vita. Dia alaivinao le izy, alainao le zavatra rehetra fa efa nalohan Jesosy zay. Ndao hamarana antsika sy ianao azy vakitsika ny Romanina toko 9:5 tsika manomboka. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy kosa, raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary raha fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty tsony izy, tsy manan-kery amin'ny tsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hafatesana dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy. Efa maty ange Jesosy no ny amin'ny ota, le otanao io efa maty tamin'io Jesosy. Dia androany ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe ianao koa zany ataovy maty dia nonao nge ny tohany fa ny amin'ny hafatesana dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary ao ka ho tahaka izany koa nareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna nareo fa ambany fahasoavana. Ary ahoana ary? Anota vatsika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Zay zany tairoary fa efa vitan'i Jesosy daholo ny fandoavana azy rehetra. Ndao daholo anota, zay ve tenenin'ny tenin'Andriamanitra? Sanatria izany. Tsy fantatrareo fa raha manolo tena ho mpanompo nareo na ho aniza dia mpanompon'izay arahanareo nareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary esorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota azy nareo ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana, miteny araka ny fanaon'ny olona no ny fahalemen'ny nofinareo. Fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo mpanompo ny fahalotony sy ny tsy fanarahan-dalàna, hatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba atoloro kosa ankehitriny ny tenanareo ny momba ny tenanareo mpanompo ny fahamarinana, hatanteraka ny fahamasinana. Izay ny tenin'Andriamanitra antsika. Tsara tareny Jesosy tsika, sambatra loatra tsika. Anokatra ny masonao ny Tompo ahafantaranao ny harena ao amin'izany mahamtompo anao zany. Fa ianao le tempolo ny vidian'Andriamanitra. Ianao zay. Le familona ny arona, ianao zay. Ho anao nanoloran'i Jesosy ny tenany
raha misy fahotana mbola nahalatsaka anao mety tsy mbola maharegle tsara anao ny atrehan'ny tompo dia fotoana izao alohan'ny hoditsika sy ianao androany akipio ny masonao dia ndao hivavaka ho amin'izany tsika. Andriamanitra tomponay indreto izahay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mifona aminao izay tompo ny amin'ny fireharehana rehetra. Ay moa tonga ho mamiadana taty anatinay taty. Mifona aminao izahay ny amin'ny tsy fahatongava-tsainay. Mety efa mataonany, mety efa mambolana fa androany sokafanao ny masonay hoe ay moa ilay zavatra anananay fantatray. Rendretra ireny misy pozina lefa ny devoly daholo. Saotra Jesosy manokatra ny masonay. Amin'ity an'ity fonanay aminao mihitsy izay endrika fireharehana izay mety fireglenay ny fiainanay arakaraky ny fieritreretan'ny olonanay. Mifona aminao amin'izany izay tompo. Andriamanitra miasa ianao aty anatinay izao. Tsy lovy amin'ilay fahazavanao tsirairay. Mety tsy hotana fireharehana ihany. Fa mety misy zavatra tsy haiko Jesosy manany azy daholo izahay na halatsaka anay dia izay nge Jesosy mety tena ao anaty onaona be mihitsy izao miezaka mafy ny ala ao fa dia arakaraky ny fehezanay dia milonao izay. Mifona Jesosy amin'ilay ezaka ataonay satria kay tsy izay ny andrasanao aminay fa finoana tsotra be hoe sotomy ao izahay fa tsy mahafaka amin'ny tenanay ao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanatitra nataonao fa efa ampy kay ny fanatitra nataonao tao amin'ilay Golgota iny ampy mahasitrana anay. Raisinay izany Jesosy ankehitriny raisinay tahaka an'ireny hoe mitsindrona ao an'ity poison ireny izany izay izao dia misaotra manasitrana anay amin'ny avinavim-po, amin'ny areti-pahotana rehetra, manafaka anay tsy ho andevo ny ota na inona intsony. Mideranao izay fa tsy handevo ny ota io intsony izahay, afaka izahay. Misaotra tompo afaka miara-miaika eto anatrihanao eto izao izahay. Samy miteny azy ny anatiny any izay Jesosy izay mety mbola nanavesatra anay hatramin'izay. Fa avelanay ao anatrihanao eo aminao eo tsy hoentinay mody amintsony. Misaotra tompo fa namena tahaka ny jaka aza ny fahotanay. Ay ve le teninay fotsiny, le fiekenay mazava amin'iny fotoana iny dia eo no eo ihany ianao dia mamela anay mideranao izahay. Fa tsisy tianay tahaka anao izany. Raisinay ny famelan-keloka Jesosy. Manomboka fiainana vaovao indray izahay miaraka aminao misaotra tompo dia hatanjao amin'ny fanahinao ary ny toe-panahy tsirairay. Miasa fanasitranana ao anatinay ianao dia mandeha amin'ny fanahy izahay ho laraka ny fonao tahaka ny ga Davidy. Saotra Jesosy fa soratanao aty anatinay izany Jesosy andeha hotsy rehefa avy eo fiainana andavanandro nge le miainga te hampiatra an'izany hoe antikristy ho anao izany izay Andriamanitra. Tsy mahay izay tompo. Fenoy ny fanahinao masina. Izay teny rehetra mikasika an'ity tantara amin'ny Davidy ity izay manodidina izany rehetra heninay teto. Tsisy ho latsaka amin'ny tany izany fa tena mitonga nofo aty anatinay dia isaky mipoitra le circonstance le tranga amin'ny fiainana dia iny izay fa mampiatra. Dia afaka mijoro vavolombelona izahay fa velona sy mahery amin'ny fiainana ianao. Jereo ny olana tsirairay avy. Jereo manokana Jesosy ao anatiny mety fahasahiranana ankehitriny. Indrindra resaka arabola, ara-piainana samihafa, vangio tompo tsisy orin-java-tsoro mpiaino radio vaovao Masoreau na ray ary. Ianao miandraikitra ny resaka fidiran'ny mpianatra, ny resaka faktura rehetrarehetra amin'izao fiatombohan'ny volana izao. Ianao miandraikitra se mety trosa-mbola mianjady rehetra. Mamonjy anay amin'izany ianao tompo dia rainay ianao. Andriamanitra mankasitraka anao fa tsy ampozinay ilay ataonao fa fantatray fa tsara indrindra no manao anay. Meo anay ilay toky meo anay ilay faharetana ao an-tranao mety misy gidra tsy aheritreretinao ampiasao loharamina fiadanana izay Jesosy me faharetana ao anatiny io. Dia miasainao tompo manova an'ireo raitapo, ireo zanaka, ny vady, ny dada, ny neny. Jesosy hatrany am-piangonana any nge misy gidra mahavariana Jesosy ampiasao izahay amin'izay rehetra nomena ao anay na kely na be teto amin'ity fiaonam-piaino ity, tato amin'ity radio vaovao Masoreau ity. Tena ho anitra ny amin'izay mandehananay rehetra. Misaotra Jesosy.
miara-mivavaka ho an'ny mpiatafika any Ankanja Malaza any zany ankehitriny eo mpanaovana ny tafika masina izy ireo dia feno niosotra ny tsirairay ary ravanay amin'ny anaranao ny asan'ny devoly mety manan-korotana mety manan-kivy dia ny fanahy tsy finoana rehetra koa dia ravanay amin'ny anaranao Jesosy dia misy fibebahana miainga ao anatin'izany izay ataonay tsirairay fa manao tafika masina foana izay isan'andro any anaty bus dia eny an-tsena dia any am-pianarana dia mba tena hoantrao hatrany hatranyizay Jesosy andeha amin'ny fiadanana izay tompo ary ny fotoananay amin'ny hery ny fotoanana fiombonana kasainay atao arovana amin'ny anaranao izany dia mitondra ny tsirairay eto ianao akambanay amin'ny vavaka nampianarinao ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Rainay izay any an-danitra ho amasinany any anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety amin'ny tany tahaka ny any an-danitra omeo anay ny ny hanina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana raha afako tahiny tompo indrindra.